ary andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantsonareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Petera voalohany toko 5:1-4. Inona marina no adidintsika amin'ny mampianatra Kristy antsika? Misy olona mihevitra amin'ity fiainana misy antsika ity fa tsy azo tanterana ny fiainana kristianina tonga lafatra. Nefa raha ny tenin'Andriamanitra dia mampiseho fa tsy fenitra ambany no antsoina antsika, fa fiainana feno fahamasinana sy fitokiana tanteraka amin'ny Kristy. Ny adidintsika faratampony amin'ny maha-kristianina antsika raha lasaina bavy-malala dia ny fanolorana ny fiainantsika manontolo ho an'Andriamanitra, ary izany tokoa no tokony ho fiainantsika. Tsy asa indraindray na toe-po vetivety izany, fa fiainana mitohy amin'ny fangatoavana sy ny fanompona an'Andriamanitra. Ny toetra kristianina ihany koa dia miseho amin'ny fahavononana hanary ny fahalemento-toetra, ny fahazaran-dratsy rehetra sy ny mba hanolo-tena ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainana, na amin'ny asa izany, na amin'ny fianakaviana izany, na amin'ny fifandraisana amin'ny mpiara-belona amintsika. Tsy irery anefa isika amin'ity adidy lehibe izay atrehantsika ity amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra, satria izao efa nampananten'Andriamanitra fa izy no antanteraka sy ampiorina ary ampitoetra antsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Rehefa manantona azy ampinoana ihany koa isika dia omeny hery andresena ny fahalemena, ny fakapanahy, ary omeny hery anadiovana ny toetra ary anamafisana ny finoana. Izany hoe lasa miamafiorina ny finoantsika rehefa miantehitra amin'ny Jesosy Kristy tsika amin'ity fiainantsika ity. Nanao ohatra Jesosy Kristy tamin'ny fiainany tety ambony tany ity, 2 fotoana lasa izay, mba ahafahantsika mijery azy, mifikitra aminy ary mitombo ho amin'ny endriny. Ny adidintsika farantampony raha lasaina bavy-malala dia ny miaina fiainana atolotra tanteraka ho an'i Jesosy Kristy, sady matoky ihany koa fa izy no miasa ao anatintsika atanteraka sy ampitoetra antsika ho azy. Ry raha lasaina bavy-malala, anio dia aoka isika handinika ny fanoloran-tenantsika amin'Andriamanitra. Aza miaina amin'ny atsasaky ny fanoloran-tena, fa atoloro manontolo ho an'Andriamanitra ny fiainanao. Matoky fa i Jesosy Kristy no anatanteraka ny asa ao anatintsika. Aoka isika handeha isan'andro miaraka aminy, mitondra ny ziogany ampitiavana, mandra-pahatonga n'ilay andro ahitantsika ny voninahiny izay tsy ho ela, satria efa ho avy Jesosy Kristy. Hitanao amin'ny fomba manokana anie ny Tompo, ary izany tenin'Andriamanitra izany ampahery anao, hitarika anao sy ny ankonanao ho amin'ny famonjena ary mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao amin'ity anio ity. Andeha hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra noho ny teninao, misaotra satria tsapanay fa tsara ianao. Ankehitriny dia nomenao andreny teny ireny indray izahay, mba hampianatra anay, hananatra anay ny amin'ny tokony ho ataonay. Engane izany teninao izany, tsy hiverina any aminao raha tsy mavita ny asany, aminay tsiraray avy, dia mitahianay amin'ity tontolo andro ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.